Fanarenana tao anaty rova mba mahafatanteraka ny tantara. ASTJ, ny député ny tena sakana ho nisy olomavambahoaka Honoré Tsabotikay. Fampiasana ankizy tsy ampy taona, goragora ny fampiaran-dalàna. Alatsinainy faharoa ambin'ny folo ny volana Jona ny taona 2024 faly tafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampahalalam-bavao any ambiaisa amin'ity takariva ity. Manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy, manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy ny politika sy ny raharaham-pirenena ary no isantarantsika ny fampahalalam-bavao amin'ity androany ity, dia no tanterahina androany aloha zany ny kongresy paritra ho any tany amin'ny faritry Vangaindrano iny. Hoaratsika rehefa avy eo ihany rehefa feno ny sary sy rehefa vonona ny sary fa anomboasika ny fampahalalam-bavao ary aloha dia mialohan'ny azo any Vangaindrano dia nitsidika ny tanàna ny farafangana omaly alahady ny Front National ny Atokotiky Madagasikara marika ravalomanana niaraka tamin'ny délégationna izay notariny. Tsy nataony zanak'ikala hafa araka izany farafangana nandritra ity fisionana teo amin'ny Front National ny Atokotim tamin'ny mponina tao farafangana ity no nilazany fa dia tsy mananeritreritra ny Amalifaty izy rehefa tafaverina eo amin'ny fitondrana. Fanadiadiny Asinandriamalala Mathieu Prince mbola avatsara. Manjaka ny alatra tova ny fanapahan-doha ary ny fatapahan-jiro lava reny ao farafangana ka velotaraina tamin'ny filomarika ravalomanana ireo mponina. Ny fitondrana ankehitriny zao da raha ohatra avao rehefa tena da masaro mizaly avao tria sy bozery misy na tena tansasy mpamboly ary mpanjono tena maro amin'io. Nefa io zany sisy voasezony ty mpanjakana ty aby. Aminay eto zany da misy mandriampahalemana da misy mera mangalatry masondala. Mpampianatry mangalatry zaza barira. Directeur miara assistant parlementaire mangalatry ny varsinzy io. Da esfandriampahalemana vao tamy larobia zao monsieur le président de eto io 1 kilomètre melany ray misy olo nitapahan'olo loha de nalainy atova malela anazy io amizany 1 kilomètre melany esfandriampahalemana président mizala hay hatram'izay sy nitondranao zay da mizala hay da mbola hay toa zanakay sy miasa satria rehefa mitady asa amin'ny fanjakana agny da mila vola sy manam-bola hay tompoko mizala hay lasa amirenireny zanakay lasa maditry de lasa koa idirany areti-po ay reny am'izao fotoana zao efa andriampahalemana zakay ny anadako teo moa de efa sy tonony sanaky amin'ny firy ndrema mba mitady vola anao da mandeha kidikidy satria sahiragny olo na da mitondra vola kidikidy anao da rambagna ame lala ampitahorigna aby hay to satria anakao zana hay to olonao hay da ampitahorigny. Ty averiko am'zareo le fantarina hoe misy fanjakana ve eto. Mitely tapaka ny jiro eto de izy hoe any zay zay moa ny afany hoe rehefa tapaka ny jiro de tsy arovy ny anarako tadidinay ny anarany ka manapaka jiro lava ananako ny bilan ny zirama tamin'ny fotoana nitondranao plus 64% ny résultat d'exploitation fa zao efa mihoatra moins de 180% déficit ny jirama sika rehetrarehetra samy mahalala an'izany hoe na sy teny chiffre atsika de efa fantatsika hoe misy ny délestage voateny tanora teo zay nandray anjara fitenena teo resaka fandriampahalemana tsy mandry zay raha voatapaka izy roa miazakazaka daholo mamonjy fidina satria tena magnadary aty aminay aty ny tsifisianaza efa voalaza teo ihany koa ary tsifisianaza io ny tena mampirongatra nisy fandriampahalemana moky izay vocabulaire anay aty moky edika moky zany zay dikany zay angabagna maranako teniko matoka fa samby andiniky isika samby amakafaka isika fa arak zany zakaiko zany mora zany mahafantatry ny zavatsy tsara mampita fosina anao ame fiainanao apita e fiainanao tamy nitondrany président apita o fiainanao amizao de hitanao atao. Ny filomarika ravalamanana no antenain'ireo mponina ama ireo olana mampivarahontsana ireo hakay antsony azy mba hirotsaka hofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. De mangataka anao an-tagnan'izao tompoko mangataka anao ro dada
mba ampiasanao iveregna fa mizana ireny am'izao fotoagna zao. Manana anao ahay rô ary da mba manompo tena mety eo kanegny miveregna anao président mila safa manogna anao zato isan-dato ahay izay gnana ety tsy olava resaka izy zareo fagnezavatriny kely amizay de mba atao avao fa raroto moa raha amty fifidianagna ty efa maro avao gn'olo nitagninay ame ankalaky karaha-pifidianagna fa izy ty moa ejoera avao koa gne manendrigny commissaire match ejoera avao koa manendrigny arbitre nefa zany tsy ataotsika kivo zany itendreny gne HCC tendreny CNI nefa izy ho candidat kay da manogna anao milasa anao président vonogna anao anahy afarafangana ay andriamatofiloha tsy ho lava resaka ny irotsahanao ho candidat filoham-pirenena. Monsieur le Président, rary ny andra mangataka anao ny olona, vonjeo ny vahoaka anao président. Avy akoza koa isika mizoro sika sy misy olo afaka angalagna fahatrasika ty raha sy sika vao mizoro sika maeza misafidy aza fitipitahany olona me raha madinidiniky sanaka isika voamaky isika io. Vahaolana azo tsapaitanana azo tanterahana ao anatin'ny fotoana fohy no natotry ny filomarika Ravalomanana ho an'ireo mponina miantso vonjy ireo. Lara-pamehana ho izy ny fanomezana sakafo sy asa mahavelona ho an'ny mponina ahafahana misoroka ireo tranga mampiorokoditra ireo. Izay no lara-pamehana rehefa tafaverina eo amin'ny fitondrana indray ao hoy ny filomarika Ravalomanana. Noho izany anao fanampitsika tsy maintsy mihinan-kanina daholo aloha ny olona mponeto 430 000 zany tsy betsaka zany. Hitatsika ny anaovana amin'izany tamin'ny dadany ala teo nahazo 13 000 tonnes de vary 13 000 tonnes 13 millions de tonnes. Hitanao be da be tsy mila manafatra an'io vary io fa ho ampiasaitsika daholo ny fomba rehetra ho atsaraitsika ny tany ho afaratsika izay tracteur na kibota ho ampiasaitsika ireo zanakitsika ireo mba hanana asa amin'ny limoa vita kabary. Hitanao zany raha resaka tatsa zany atsoy dady ary ho avy dady zay ny resaka fambolena fa ny resaka fiompiana ihany ko hojerentsika koa zay mety aty de hoe aminareo hoe mananonareo toky fa aza matavatra mihitsy fa hitatsika ny zavatra tokony atao fa nyloza de ty tapaka ny jiro asa na impirina ampiry de be lavitra ny jiro tapaka noho ny jiro mandeha tsy ahita zany tsononareo ariny vao vitatsika mamalana io araka le voalaza teo malala tsara ny taremarika momban'io izy ny bilan fa itsika manao an'io ka hoe aminareo hoe tsy maintsy manao paikady tsara tsika matopaiky tsy ho hain'ireo mihitsy anie zany satria tsy mba nanana zany fahasahiranana zany reo taloha fa nateraka metsifetsy sy ataikalainga sy ananana fotsiny fa tsy niaritra dady zao dady zao tsy mahazo mandeha mianatra raha tsy maka vilon'omby dady zao tsy mahazo mandeha makany raha tsy milolo anana omidy andoavana Nicolas fantatro tsara zany tatsa zany fantatro tsara ny asan'ireo rehefa mandeha azy ary ny tatsa enohy tsara ary ny tatsa rehefa mifampahatoky hatramin'ny farany. Araka izany dia tsy hamelany mponinahitra any ny filoha nasional natokotiko Madagasikara amin'ny toerana izay alehany toy ireny ary ny fitaraina ny mponina avy ao farafangana isan'ny tena mahafadiran'ovana azy ireo ny makasika ny alatra taova ny fahatapahan-jiro ny fahatapahan-doha ary ny tsy fandriam-pahalemana nanome toky ny filoha nasional natokotiko Madagasikara fa tsy tondra valifaty ary tsy hamalifaty rehefa tafavirina eo amin'ny fitondrana tato bavao ny Asinandriamalala Mathieu Prince sy mbola avatsaratrany. Vakivava ireo mpitarika antima eny fotony efa maro ireo vahoaka eto farafangana no matahotra ny filoha Ravalomanana noho ny iraka nampanaovy ny mpanonga-panjakana azy ireo androba ny fananany tamin'ny taona 2024. Sady faly ny vahoaka farafangana no misy tahotra ao anatiny. Rehefa notaniako efa nahazoako valiny tamin'ny 2018 fa tiako avion'ny président ny valiny androany satria teto no nisy fahamaizana ropilamy da vao maheno zany farafangana hoe tonga Ravalomanana na hoe olany Ravalomanana atao Ravalomanana mahamay ianareo de azo reny président ny valiny tamin'izay fotoan'izay fa tiany vahoaka ny farafangana hoeny Nahitsy tsy ny olaka ny filomarika Ravalomanana
raha nanala izay aiay ny vahoaka izay. Tsy manana eritreritra ny amaly faty aho rehefa tafaverina eo amin'ny fitondrana hoy izy. Président Marc Ravalomanana olona kristianina. Zay fotsiny valiny. Ary raha kristianina zany a tsy afaka ny anao valifaty zany. Tsy afaka. Mamitaka ny tena koa raha milaza aminareo kristianina nefa mamaly faty. Io nge tsy hoe fantatra hoe ianona nanao an'ity na ianona nanao an'ity fa tsy ataoko mamay anareo. Zay nandora aeroplanina fa manaraka ny atao fanao tsony. Zay nazo atao. Mazava daholo. Ya mety misy ao anatiny zany fa zay. La zao ny fianakaviana raha tsy ao izy. La zao ny havana raha mbola tsy tonga izy. Fa nilazay ny président Ravalomanana izy kristianina. Ary hevitra zay soa vahoaka. Tsy hanendrika izay zavatra lasitra tany fa tsy olona perfecta ny ahy hoe na olona tsisy kianina. Zay. Tao amin'ny distrika ny farafangana trano dia nahazo ny tsodrano avy amin'ny tangalamena ny Front National Natikotiky Madagasikara Marc Ravalomanana. Nanambara izy ireo fa ao an-damosiny ity Front National Natikotiky Madagasikara mba hanafitra indray any Madagasikara. Matatitra amintsika ny makasika izay hatrany Asinandria Malala Mathieu Princy sy mbola hava tsara. Tonga nanotrina ny fianambeny mpitariky ny timba tao farafangana ho Malalahady ny solitena n'ireo tangalamena ao an-toerana. Nahazo anjara fitenenana izy ireo ary tamin'izany indrindra no nanambarany fa ao an-damosiny Front Marc Ravalomanana izy ireo. Efa ny ao asika monsieur le président ary sy vitanay roy zao misy fianakaviagna maromaro ny tafao ny fagneky ny fagneky fanao sinia ka afaranao e sy miela avitranao e fa zonay fakate aminao satria malasa mamafy be aminay le feona le fanao to aminay fampantenanao anay fa avita tegna ary sakafo le misaotra besaka afaranao izay atamosinao hoe sy nivaka aminao izay efa nagnatrika anao raha misy ambadika zay sy misy ambadika zay koa hoe vatategnanay anao hatraranao magnano akory anao. Voalohany indrindra da atao misaotry président satria iaho aloha gn'aminahy manokana efa ela avao koa ny maneniko anao zay. Izay napihina atao kely da tonga anao. Ahay koa aloha iay mpazaka ny tambatra tao igny nikoragno. Sisy manana anao tefana avako zakavay aho. Ka mety ahay zao zay ilanao anay da mahavonina anay. Ary ny resaka amin'ny fianakavianay kosa aloha do amboariko. Fa iaho raiky io zao da arakarake mahamanana anao ola mahazo larivo iaho raiky satria maharegny zakan'olo aho. Misa enina ireo tangalamena izay olobe toteny eto farafangana no nanome tsodrano ny Front Marc Ravalomanana. Solitena matapakaitra ihany ireto nanototrana ny fivorian'ny timba teto farafangana ireto ka hevitra niraisan'izy ireo tamin'izany ny fitsofandrano ny Front Marc Ravalomanana. Misokatra amin'ny olon-drehetra araka izany Antokotiko Madagasikara sy ny rodoben'ny mpanohitra ho an demokrasia eto Madagasikara raha ny fanambarana nataony filohany Marc Ravalomanana tany farafangana hatrany. Ny fiaraha-miantany malagasy tsy ankana afaka mono afahana manarina indray ny firenena fanazavana avy hatrany. Milaza amintsika reo fa tsy afaka natanteraka amin'ireo projet sy asa tsara famezana sakafon'ny olona fiarovana amin'ny sécurité ary indrindrindrindra fampianarana ny zanakitsika fijerevana ny reny sy ny zaza amin'ny fahasalamana tsy afaka anao an'izany tika raha tsy azo ny fahefana ka miezaka daholo nareo aty manao izay azahoantsika ny fahefana. Araka ny tenin'ireo mpanjaka reo hoe ao an-damosinao zay dada manohana anao zay fa zay mba tahotra olo maventy koa reo miteny amiko zay dia matoky koa ampitahoany zany. Manao an'ity asa ty fitiavako amerina indray ny fiainana malagasy fa mampalelo izy zay toerana alehako rehetra miverena anao dada vonjeo zay dada tsy mila porofoko aminareo ntsony ny asa vita tsy mila porofoko aminareo vita lalana izao kilometra araka ny resahany teo 5 kilometra ny vita ny lalana anakaty avy any voparana anakaty izy 300 kilometra tsy nitokana an'izany mihitsy satria fantatra hoe zavatra mahasoany olona 92% ny zanaky malagasy nianatra daholo tsy nila deradera sy
hoe raha hoe rery ambadika sy ambadika ary a ho anareo voaka malagasy rehetra ako isika tsy ho kivy fa mbola azo atao tsara ny manavitra ity fireneny ity na ho zao raha misy azy efa hainy dada daholo reo hain'ireo resaka sakafo haitsika zany resaka lalana vitatsika zany resaka jirama azosika atao tsara manarina an'io azy akivy fa raha eto tsika miravoravo tanana manjaky reo fa tsisy zany give up amin'ny teny anglisy noho izany zany a raha nangana firenena vanona isika de tsy maintsy miomana tsara aloha ao anatin'ny fotoana foy tsy maintsy mijoro tsara tsika ka de samiara mijoro amin'ny zavatra hitanareo hoe zao ny marina de tsy maintsy resahana de samiara vonoy aminareo a arovy ihany koa ny safidinao sy ny safidim-bahoaka fa atao ny fividianana tsy maintsy atao tsika tsy malala fa tsy fividianana raha misy miresaka any ambadibadika any tete anareo zany hoe Anisan'ny angadina nanana sy vinahitana nanangana ny FJKM Manakara fiderana ny Flot national network team tonga ny rany momba afaka tamin'ny pinto amin'ny FJKM Manakara fiderana araka izany tenany omaly. Mbola mijoro tsara tsy misy mitritra ity trano fiangonana namboarin'ny Flot Manakara Valmanana ao amin'ny FJKM Manakara fiderana ity. Satria raha aman-drenina atao anatin'ny FJKM tonga eto tanàna Manakara. Karena magistanya satu lalu kita nama ida saya, pasti ada satu sahabat TV, kita paling awal kan saya mandiri, saya ada piala yang serius, dan nanti saya ada yang bawa kita ini. Rata sekarang sih guna Manakara pikiran, kita mana nanti turun dari B, no, sini yang guna no. Setiap misalnya kata nana binaitan, fakta sih guna dia, di sore yang mandiri, so nanti. Nyfanakinatsika ny fiainana amin'Andriamanitra tsy anaiky lavolefona amin'ny fisedrana maro izay kosa ny afatry ny Flot Manakara Valmanana ho an'ireo mpino. De hoe aza matahotra mino ihany mino fotsiny ihany ary indrindrindrindra le fitenenany tsomo fa na de mandalo fitsapana mamay ary sika de lesina ho atsika reny fa rehefa manana fahatokinan'Andriamanitra de mavita ny zavatra rehetra. Ny fanindry indrindra tamin'izay nambaran'ny Flot Manakara Valmanana izay ihany koa moa nitoroteny nitondra ny mpitandrina ny afatr'Andriamanitra. Napiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy eta mavetsaka teo am-balana ianao, efa nampandeha ny olona nisaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izay. Avelan'Andriamanitra itrady reny, ho fanesen'Andriamanitra anao. Ny olona voatety, ny mivoaka mamirapiratra. Ny olona izay voaseka, no ay mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ho aekeo tsy ankatoavy ary akeo ampitiavana tsy amparikiana ireo fizahan-toetra mety mahazo atsika asain'Andriamanitra lalovantsika tsirairay avy ninina toerana misy atsika dia mahavelan'Andriamanitra itrandro reny kanefa taroa fa tsy reny ianao fa ny tompo tsy mamelanao izaka samyreny izany. Iverneto Antananarivo isika ato anatin'ity toy ny vava manaraka ty hoeny anivony antenimieram-pirenena eny dia tsy mbola fantatra mazava loatra eto ny fotoana anatanterahina ny fisaonany eo amin'ny mpikamba ny governemanta sy ny solombavambahoaka mbola miankina amin'ny conférence des présidents izay andaminan-javatra hoy nambaran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena androanty Christine Razana Mahasoa toy izao indrindra ny tato-baovao ny Germano Menjanary sy Manora Andriamalala. Tsy maintsy misy ny zavatra alamina kely. Io no nambara ny filohan'ny antenimieram-pirenena raha notsenay ny mpanao gazety teo ambaravarany Brown taorian'ny fitarian'ny fivorian'ny Bromahatra eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Tsy maintsy isy ny fiaonana eo amin'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna fa mbola izy ny conférence des présidents. Ny lalam-pandroana no ajaintsika sy ny règlement intérieur fa situation exceptionnelle le tamin'ny farany teo satria mila le fitoniana fa rehefa manaja ny lalam-pandroana tsika règlement intérieur dia misy ny fasafasa. Zay ny tokony ho ajaina zay satria ny session mbola tsy tapitra. Mbola hanao conférence des présidents zay fa efa natao ny bureau permanent. Mbola hanao conférence des présidents raha riva dia raha prise adoptena amin'ny plénière prise fatana. Araka izany dia mbola tsy mivoaka amin'ny fomba ofisialy hatreto izay daty anatanterana ny fiaonana eo amin'ny mpikambany gouvernemanta sy ny solombavambahoaka raha ny resaka mandeha ety Tsimbazaza nefa dia mety ora-mpitso no anatanterana io fiaonana io.
eny amin'ny anteny miaram-pirenena trany taoriany fampahafantarana ampahabemaso fa nisy ny trantsokisoko ny trano fonenana ny filohan'ny anteny miaram-pirenena ny faharoapolo ny volana May lasa teo ka nahaveriny findainy sy ny solosainy ary ny antota taratasy hafa dia nangina tanteraka ny toy ny raharaha ny ezaka ny sikotra valiteny avy tamin'ny ramatoa filohan'ny anteny miaram-pirenena ny mpanao gazety androany saingy tsy nahazo valiteny mazava momba ny toy ny fanadiadiana Germain Nomenjanary Manora Andriamalala. Ny manam-pahefana no tsara mamaly izay fanontanianareo izay. Io no valiteny nataony filohan'ny anteny miaram-pirenena ramatoa Kristina Razanamahasoa izay sady nanao tari-dositra ihany raha namaly ny fanontanianan'ny mpanao gazety mahakasika ilay raharaha fa averezana finday sy solosaina tao an-tranony roa tokom-bolana lasa izay. Tokony manontany ny manam-pahefana nareo amin'ny resaka fanadiadiana fa je suis suffisamment raha tsy ahivina dia nisy ny fampafantarana nataony eo anivony serasera ny filohan'ny anteny miaram-pirenena fa nisy niditra antsokosoko tao amin'ny trano fonenany ny sabotsy alina faharoapolo ny volana May 2024 laza teo. Ny fa 2024 ny volana May no nilazandy fa fantany olona nanao an'io fakana finday sy solosaina io. Nambarany ihany koa tamin'izany fa asa fampiororona saingy tsy ampihemitra azy izany. Hatramin'izao izany dia mbola tsy misy mahafantatra na nitoy ny fanadiadiana na izay olona niditra antsokosoko tao amin'ny trano fonenany. Tsy manao ny asany ve ny mpitandro filaminana sa ininona nampanginina iny raharaha iny. Maninona ihany koa no tsy namoaka ilay olona fantany fa nanao azy ny filohan'ny anteny miaram-pirenena. Andrasana ny fivoarany vaovao. Ny vaovao mahakasika ny fifidianana kosa indray dia mifamafoatanteraka ny fanatanterahana izany raha ny resaka fanavazana manontony lisy mpifidianana manokana ohatra ny jerena. Tsy mahafeny asany ny seni sy ny tompona andraiki-panjakana ka tsy azo inona ny sy ny fifidianana demokratika eto amin'ny firenena hoy nambarana mpamakafaka politika mahakasika izay androany i Victor Manatso. Miisa 2,727 senety sy folo tapitrisany olo-pirenena voarakitra ao anatin'ny fitahirizana ny antotanisa eo anivon'ny seni hatramin'ny fahadiminy volana Jona lasa teo. Raha io antotanisa farany navoaka ny seni io dia tsy tratra ilay tanjona 12 tapitrisa napetraka tany ambolohany. Mbola mananatra amin'ny 20 andro kosa ny olo-pirenena hanoratana ny anarany kenanivon'ny fokontany ary anamarina izany. Izany hoe ny hitatra indray aloha izany ny fepotona ho fanavozana manontolo ny lisy mpifidianana raha ny raika amin'ny 30 lasa teo ny didim-panjakana nanakatona izany. Tsy mazava amin'rehetra ny fomba fiasan'ny seni hatramin'izay ho ny mpisehatra politika. Dikan'izay mifamaofao tanteraka ny fanaovana an'ity fifidianana ity raha ny liste électorale ny jerena. Dikan'izay koa dia sy mbola azo lazaina hoe demokratika i Madagasikara raha ara-fifidianana ny jerena satria araka teneniko teo hoe ny 14 millions tsy tratra sy vita mihitsy ny fanomezana kara-panondro satria ireo 4 millions sisa eo olona sy manana kara-panondro reo. Iza ny tompona andraikitra amin'izay zavatra izay dia ny ministère ny intérieur. Dikan'izany tokony mandiny tegna ny ministre intérieur fa tsy navita ny asany izy amin'ny amin'izay zavatra izay kasara ny hoe mametra pelana zany ministre ny intérieur. Mila madio aloha ny tokotany lalaovana vao tokony roso amin'ny fifidianana isika ho ihany ny fanazavana. Ny lafim-baovany politika izay hatrany tsy anareo irery Madagasikara ka izay tianareo atao no atao mila mifampidinika isika. Mialohany sy ny fifidianana mba ho tombotsy ny firenena hoy nambarany avy eo anivony vovonana G5. Arahantsika ny fanadiadiany Nzavandremahefa sy Tahiriny Aina. Volana vitsy atongavana amin'ny fifidianana mbola tsy tanteraka loatra eto ny fikaonan-doha-pirenena izay takin'ny mpisehatra politika sasany. Amin'ny manao be marenina ny mpitondra raha toka mbola miala nenina ary manaitra ny fanjakana trany ireo vondron'olona sy fikambanana samihafa. Androany nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny fikambanana vondrom-behivavy mirahina ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Mangataka koa izahay ny mba hisian'ny fikandoam-pirenena izay tsy maintsy andraisan'ny rehetra anjara eo ambanin'ny fitarian'ny mpitondra fanjakana mba anadiovana ny tokotany-pifidianana sy ny lalana velona hoentina andaminana ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena. Ho an'ny vovonana G5 niembotra indray aloha ilay 12 andro nomena ny fanjakana ny amin'ny tokony rosoana amin'ny fikaonan-doha-pirenena.
milaza ny tsy hembotra ritarika ny olona hidina an-dalambe kosa izy ireo aorian'ny fety-pirenena raha toka mbola miziriziry amin'ny hevin'ny fanjakana. Tsy ekena kosa ny hoe hanao fifidianana nareo a dia zay tianareo atao eto no tianareo atao eto dia raha pitsy isy korontana dia ny firenena sy ny voaka malagasy ihany a no antefaniny ataontsika hoe conséquence n'izay voka-dratsy ateraky ny fifidianana zay. Zay zany dia mijoro ary tsy hijanona tsy hemotra ho samborinareo moa zahay sambory tsy maninona fa tia firenena iombonana zay tsy hemotra mihitsy ary miantso ny voaka malagasy zahay aorian'izao fety-pirenena izao ka raha tsy mamoaka daty ny fitondram-panjakana hanaovana ny fifidianana raha tsy mamoaka daty ny fitondram-panjakana hanaovana n'izany fikomandom-pirenena izany a dia manentana voaka malagasy zay mba hirahina fa hidina an-dalambe isika hitaky an'izany fikomandom-pirenena sy daty anaovana ny fifidianana. Marisarisa ny roso amin'ny fifidianana ny mpitondra ankehitriny raha ny rivotra politika eto Madagasikara no jerena ho ihany ny fanazavana. Tsy te hanao fifidianana satria matahotra ny tsy olany na ihany koa fa hanao fifidianana ihany saingy atao izay fomba rehetra mpandanina azy ho ny fanazavana. Politika izay atrany anisany ompanany ady hevitra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny fanampahan-kevitra noraisin'ny gouvernemanta amin'ny tsy fandefasana ny lalàna amin'ny fenitedi-bola-mpanjakana sy mpanitsina hodinina eny anivon'ny antenimera rodonta. Ireto androm-panjakana roa ireto nefa no tokony andany izany raha ny firafitry ny lalàna no jerena sady fanitsana ny lalàna no fanososena ny asin'ireo androm-panjakana roa eto amin'ny firenena izay fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny filakevitry ny ministra izao. Mamintina amintsika ny fandarana ary onja lalaina Ranaivomanana sy Andry Rakoto Malala. Waratsika eo hatramin'ny makasika izay famtinana ny fandarana miara-manonja izay fa anoizatsika ny fampalalam-bavao ary raha folo no tokony andalo sy ho tsarainy fitsarana ambony na ny haute cour de justice mahavoakasika olona ambony eto amin'ny firenena. Tsy maintsy mandalo ny fankatoavan'ny solombavambahoaka nefa izany ka isan'ny mahatonga ny raharaha mihisatra. Isin'ny fifampiresahana mba hampidirana ity raharaha ity ao anatin'ny lahadinika mandritra izao fivoriana izao. Jarmano Menjanary, Manora Ndray Malala. Raharaha folo mahavoakasika olona ambony eto amin'ny tany sy ny firenena no tokony andalo eny anivon'ny HCJ na ny haute cour de justice. Olana sakana nefa tsy fankatoavany solombavambahoaka ny fampakarana ireo antotan-taratasy ireo any amin'ny fitsarana ambony. Ny olana tsotra aza saziana rehefa mangalatra koa nahoana no misy ambony lalàna eto tsy anaiky izahay fa tsy maintsy irosony izany amin'ity fivoriana ara-potoana ity hoy ny solombavambahoaka Honoré Tsabotkay. Izy io tafiditra foana fa irahantsika mafantsy fa ny solombavambahoaka misy no sy marisika aza diny fa tsosa an'ity mandana ity io sy favitan'io resaka ataony HCJ. Sorketo amin'ny fagnanay commission da vita mavitra tanteraky gn'adidina izay ny commission fa agnato amin'ny séance plénière ny olana ary eto dia magnentana entagnana ny solombavambahoaka fantatsika fa adidy mavesatra ho an'ity firenensika ity ny fisiny gaboraraka iarahantsika mafantatra fa ireo mpangalatra tsotra aza dia voaheloka ary ny mpangalatra lehibe tasika gros poisson dia mialokaloka fotsiny agnatin'ny fehezan-dalàna sy ireo everiny fa hiaro anazy ka raha tena hoe tisika mivoaka asika raha tisika hoe iretosa miavosa babe nyty firenensika ity mba hisy tambiriny mivoaka tongava sy mpandidy mpanapaka asika fa ny fahatongavasika nito gnafaka anapaka hoe ekena revy nitapaka ny commission dia manangatagna na mifidy araka an'io fa ny fetsisa moa zany vaty misakanito izareo tonga meny corrompement tadiavina dia ao manapa-kevitra fa raha ohatra hoe tena agnatin'ny fetseritany marina ireo solombavambahoaka ireo tsy tokony ribiribeny sasiny cause côtière satria misy mivoy hoe tanindrina besaka ao azadiny fa malagasy zany ary arena malagasy no baboana ary tsy voatery tanindrana fa malagasy zay nanandraikitra mony teto amin'ny tany sy firenena atreto midosy de fananay manko ny teny chiffre exact satria mba tazonina n'izay hoe karazany sy ambaratoy zany dia manodidina ny folo. Nambarany ity solombavambahoaka ity fa isy ny fampiresana manokana ataon'izy ireo ao anatin'ny voamera manokana amin'sana izany eny anivon'ny antenimera pirenena amin'ireo filohan'ny vondrona parlementaire sy ny boromaharitra
tsy tokony avela fotsiny amin'izao ny tsy maty manota ho atrany ny nambarany. Ny vaovao makasika ny tantara kosa indray azy dia mamafatanteraka ny tantara sy ny fahafantarany rehetra hatramin'izay ny ao anaty rova ny fanarenana nataony mpitondra ankehitriny tsy hita intsony ny mahavakoka azy ary manoatra no ireny miditra anaty toeram-pisakafoana lehibe ireny aza ny zava-misy amin'izao fotoana izao nambarany mpahay tantara no sady akademisianina ary lala ranjatoery very asina ny mahavakoka ny rova ny manjaka miadana fanadiadiany ny zavandremahefa sy tahiriny aina. Mirakitra tantara ary manana ny lanjany ny zavatra iray ary efa omena ny satany mahavakoka azy. Misy zavatra maro tsy azo tsinotsiniavina rehefa ikitika vakoka iray. Izay mahavakoka sy ny zavatra fonosiny ara-tantara izay no mahasarobidy sy mampisy lanjany azy. Anisan'ireo vakoka lehibe manan-tantara ho an'i Madagasikara ny rova ny Manjakamiadana. Anisan'ny fanarenana nataon'ny mpitondra ankehitriny atao anaty rova. Fenitra sy fitsipika takin'ny lalàna iraisam-pirenena rehefa mikitika vakoka tahaka izao dia ny famerenana ilay vakoka amin'ny endrika nahafantarana azy sy ny toerana nisy azy ara-tantara. Alavirina arak'izay azo atao arak'izany ny fanovana endrika ny vakoka iray. Tsy izany anefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy ao anaty rova no jerena ho ny mpandalina tantara no sady akademisianina ary lala ranjatoery. Ka rehefa ny fanarenana zany na ny famerenana amin'ny laoniny an'ilay vako no tsy manaraka an'izany dia efa tsy vakoka tsony izy fa efa zavatra hafa mihitsy indray. Dia miteny ianao zao momba ny anaty rova dia ny hitany masoko aloha raha ny ao anatiny amin'iren'le sary miparitaka samy hafa ireny dia mamafa tanteraka ny fahafantarako zany hoe atitraminy lapan'ny Manjakamiadana zany. Mamafa tanteraka fa tsy misy mahasamihafa ny ao anatin'ilay lapa raha ny endriky ny lapa amin'ny ankapobeny zany fa tsy mijery ny fanaka ao anatiny. Ilay toetoetra n'ilay lapa amin'ny ankapobeny dia tsy misy mahasamihafa azy amin'ny hoe izaho miditra any amina toeram-pisakafoanana lehibe anankiray eto Antananarivo ohatra dia everiko fa mandeha tsy hasina ilay fanarenana sy famerenana milaonina ilay lapa izay zany hoe mandiso an'ilay zavatra zay tokony ho izy. Fa tsokevitra lehibe ihany koa ny fanovana anarana vakoka iray toy izao ataon'ny mpitondra ankehitriny izao ho ny fanazavana. Lasa rovan'i Madagasikara mantsy ankehitriny no fiantsona ity vakoka manan-tantara ity raha rovan'i Manjakamiadana izany hatramin'izay. Fa tsokevitra lehibe dia lehibe ny manova zavatra tahaka an'izany aza donoina fa vakoka io ka mahavakoka azy dia mitazona an'ilay anarana zay efa nahavakoka azy. Inona le anarana mahavakoka azy? Anaty rova. Anaty rova zay very anarana amin'ilay lapa lehibe tao anatiny dia le hoe lapan'ny Manjakamiadana. Zay lay anarana. Inona koa le anarana fahatelo? Rovana Antananarivo. Tahaka ny hoe rova amin'ny faritra hafa rehetra. Fa raha dia hampiasa isika ny hoe rovan'ny Madagasikara dia azo atao ny mampiasa an'izany ilazana n'ireo rova rehetra manerana ny nosy ka rehefa anonona ny any velany any dia hoe ao Madagasikara ao betsaka ny rova ao rovan'ny Madagasikara riananina fa ireny rova samy hafa ireny manana ny anarany tahaka ny anaranao, tahaka ny anarako, tahaka ny anaran'ny tanàna sy ny sisa. Fa ny fanovana zavatra tahaka an'izany dia tena tsy fanajana ilay mahavakoka azy. Fomba ny mpanjaka tany aloha no manova anarana sy mametraka ny dia-tanany izany amin'ireo toerana izay alehany raha ny tantara no jerena ho ny fanazavana. Te hametraka tantara vaovao ary miny mamafa ny tantara nisy hatramin'izay ny mpitondra raha ny zavatra ataony amin'izao no jerena ho ihany ny fanazavana. Nohatra za dia anisan'ny topikevitra ny tsipaka ny fisiny ny fanaovana ny fananganana ny Colisée tao anaty rova tamin'ny fotoan'androny zany. Ny fisiny ireny ohatra dia midika fa misy zavatra vao atomboka indray zany eo amin'ity anaty rova ity dia tantara vaovao ho tantaraina indray zay any oriana any. Zany hoe misy zavatra ohatra mitady na tiana ho fafana dia misy zavatra tiana ahorona. Ny vaovaony sosialy tapidalaka ilay tanteraka ny malagasy tsy tampaka amin'ny fiainany ny asan'ny fitondram-panjakana izay variana amin'ny fisehosehoana ivelany fotsiny any ka mampivarina ankady ny fiainam-bahoaka lalina ny lavaka mila arenina ka hiandrandrany malagasy fanovana amin'ny fifidianana ho avy
andro miaratina andrakoto malala mahatsiaro kambotony malagasy amin'izao fotoana izao tsy misy mipakany amin'ny fiainany sarambabeba-oaka ny asan'ny fitondram-panjakany mitady lafolefona manoloana ny fiainan-tsarotra varotra ianao fa tsy entana mampitsiririta olona na dia hoe kely oatra zao ara fa le amidiny tsy misy dia raha mividy koa ary ny olona miady varotra be izy hoe zao ohatra zao hoe zavatra tombanana sekanty sy tenen'olona mihitsy hoe telo arivo sahala amin'izany noho n'le fahefana tsy hita aloha tsy hita sarotra mandray ka nde vahoaka majinika zao ny tena mitondra fifaisana ozy le fitenenana ngezange izy miaina foana fa majinika mihitsy zao ny tena sepotra amin'izao toetrany manana ihany lasa manana tsy manana lasa vomay arany farany ambany dia tsy fantatra ntsony fa dia efa ohatr' zao aloha izy zao hita fahasairana ny miara-bola ny asa tsy misy zay zao miasa mitaditady asa kely eny avarobarotra ohatr'izany ohatrany tsy dia ampy loatra le izy ao amin'le ara-bola mihitsy zany tena tsy ampy ny olona nefa indraindray tsy mety misy mametrosa ianao tsy maintsy miditsosa asa zay aloha ohatrany tsy dia tena hoe miatraika aty ohatrany tsy hitako misy fiatraikany ny fiatraikany ratsy angambany betsaka hitako fiatraikany ratsy aloha dia ny fahalafosany vidim-piainana ataoko hoe tofoka misy ny angambany ilazako anazy tofoka misy nefa zany hoe tsy hitako izay andehanana raha misy akoatran'izao toeran'izao aloha dia aleoko mandeha amin'izay toeran-kafa raha ny fijeriko aloha ohatrany tsy hoavitra ntsony fifidianana aloha dia ngamba aloha vonina tsara koa hiatrika ny fifidianana ary zay ny ilaina hoe mba ny fanovoana ihany koa asa tsy misy varotra tsy mandeha sakafo ambany fohitra trosa miavosa santonana amin'ny tranga izay verina ho mafy amin'ny malagasy ny miatrika azy miandrandra famonjena sy fanovana ny maro ka keon-dalana amin'izany ny fifidianana izay ilana ny fijoroany rehetra ny vavaony sosialy izay hatrany ary dia miroborobo tanteraka ny fivarotana sakafo masaka eto Madagasikara sy tantaratra eny amin'ny ankamaroan'izy ireo anefa ny fanajana ny fahadiovana ho ny olom-pirenena nanaovana fanadihadiana manjavizavy ihany koa ny fampiarana lalàna ho fanajana ireo fiapetra fototra eto amintsika avitra solondray be Andrakoto Malala olona misakafo naizanaiza le atreny amin'ireo elakelan-trano maro eto andrenivohitra na an-tany malalaka dia ahitana fivarotana ny masaka mihamahazo vahana izy ireny ary dia ratsy sy amidy ambony latabatra ny sakafo masaka vitsy amin'ireo mpivarotra ireo anefa no manaja fahadiovana sy manaraka ny fiapetra-tsotra indrindra ho an'ny varotra sakafo masaka ho ireo olom-pirenena nanontaniana arakaraka ilay olona varotra misy izy tsy voahaja misy izy manara-dalàna indrindra fa le tsy misy vitrine ireny aloha dia tsy voahaja satria ny vovoka sy ny karazany dia mandalo any amin'izy ireny daholo tokony ho complet daholo zany ny entana rehetrarehetra ny savony ny rano ary tokony solosolo matetika izy io satria ny karazana olona tsy voatery hitovy no misakafo raha le gargoty madinidinika ohatran'io zany tsy dia voahaja le ina ty le hoe mara-pahasalamana zay satria presque tsy misarona zany le sakafo eo koa rehefa mafana koa ny andro marina hoe anaty vitrine izy resaka mayonnaise zao tarafo masoandro io azo masoandro io dia efa mety ho simbany dia manimy makarary olona ankoatra ny fahadiovana dia tokony ahitana ny singa protéine lipide glucide vitamine ary ny oligoalimon sakafo hoantsika tsy masisy ary vaovao mandrakariva hoe mivarotra ohatra dia eo le mofo dia lidina mivovoka sy ny sisa dia mety alotondrainy avy eo fa tsara misy toerany tsara zany misy fitaratra misy vitrine dia na mivili koa ary zany tokony voasasa tsara indraindray a le rano eransoina dia eo dia kobanina efa misy ranotolana be iny fa mba izana zany matetika andrano rano pompo misy zany tsara indrindra dia mba sakafo tsy masiso mbola tsy mba tsy lany daty zay zany ny ara-pahasalamana rehefa misakafo ihany koa zany tsy tele manao voko betra ty amin'ny tenda kely aty rehefa matsarona hoe vokovoko dia zay fa tsy le mbola misesika foana dia farany hoe tiandondray avy eo mila entitra ireo tompona andraikitra misahana ny fahadiovana eo ny mpanjifa
mila manaiky sy manaraka ny lalàna amin'ny feny rehetra mba hirindran'ny fitadiavana sy ny fahasalaman'ny tsirairay ho iatran'ny olom-pirenena. Zay no tsy haiko hoe manao ny asa very zareo sa ahoana, sa misy koa ne le olona raha tenenina amin'ny fahamarinana raha dia misy tezitra, misy mandray azo lafiny tsara, misy mandray azo satria manoloana an'le krizy ny fiainana dia tsy azo tenenina fa mety hanotohina anazy nefa ny tokony ho raisina foana zany izay toromarika sy ny torohevitra amen'izy ireny. Resaka fanatsarana an'le zavatra le qualité-n'le sakafo anie zany mba tokony hisy suivi zany le raha le inspecteur reny mihitsy zany tokony hisy resaka inspection zany iny tsara verina satria taloha ohatra nisy araky ny fitantaran'ny olon-dehibe taloha zany nisy ohatran'izay le izy. Raha ny fanadihadiana sy ny fikarohana nataon'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo na ny FAO dia manodidina ny $3 ny vidin'ny sakafo ara-pahasalamana. Tsy manana izay fafana izay nefa ny maro amintsika malagasy izay miaina ambany $2 isan'andro. Raha ny tatitra navoakan'izy ireo tamin'ny 2022 ho an'ny aty amin'ny faritra Afrika subsaharienne misy atsika dia ny 7,100 ponina ny tsy mihinana sakafo ara-pahasalamana izay. 7,700 malagasy no nian'izany tamin'io taona io, miamtotonga anaraka izany ny fiainana raha ny eto an-drenivohitra fotsiny no jerena. Ny vaovaon'ny sosialy izay hatrany dia mitombo isan'ny zaza sy ny ankizy tsy ampy taona misehatra sady amin'ny tontolon'ny asa raha ho antsika eto Madagasikara. Raha ny tarehimarika izao dia 7,700 amin'ny ankizy latsaky ny 20 taona no efa miasa. Vokatry ny fantrana, ny tsy fisian'ny fidiram-bola eo amin'ny ray aman-dreny no tena mitarika ny ankizy hitady vola. Misy ihany koa anefa ireo terena fotsiny tsotro izao na dia tsy mifanaraka amin'ny vatany azy. Androany araka izany no andro iraisa amin'ny pirenena hiadina amin'ny fampiasana ankizy tsy ampy taona. Tsy tokony hijanona amin'ny fankalazana fotsiny izany fa mba tena hitondra vahaolana maritra ho ny fanehoan-kevitra samihafa. Tatitra amintsika ny makasika izay azy ando miaratiana sy hitahiry aina. Ankizy iray amin'ny roa 10 hatramin'ny 17 taona no efa misehatra sady eo amin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara, manome ta 7,700. 5,700 amin'ireo ankizy lahy ary 4,700 ankizy vavy raha natotanisa navoaka ny mixta ny taona 2022. Ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra no tena voakasika izay efa tafakatra araka amin'ny 5,100 raha roa amin'ny 3,100 an-tanan-dehibe. Saika avy amin'ireo fianakaviana sahira raha ny 7,100 amin'ireo. Voatery manapaka fianarana ankamaroan'ny ankizy na mbola anatin'ny fianarana mihitsy aza satria tsy maintsy mirotsaka an-tsehatra mitady vola nampina ny fidiram-bola ny ray aman-dreny. Mivarotra mandehandeha, manasa fiara, mangataka, miasa an-trano, eny fatra amin'ireo asa tsy mifanaraka amin'ny toe-batany aza dia ataony atao ny fikapoana vato sy ny sisa. Toa an'ireto tovolahy kely ireto 7,1 taona, mangataka eny an-dalambe, mitady vola atao sakafo isan'andro. Ny ray aman-dreny mihitsy no maniraka mamitady vola azy ireo noho ny tsy fisy ny asa. Navokatry ny fahatsapatena ny fa tokony hitady vola azona zavatra toy ny ankizy rehetra. Tady vararivo izay ana forotamba eto izay mandata teto mireta ambe folo terarivo. Dia mahazo aminao trin'ireo zao isan'andro? Roa arivo. Dia atao iny izay roa arivo izay rehefa avy eo? Fitanana efa silo. Io zaho sisy olona mampidinina asa. Mbola misy any sandriny roa. Mbola misy any setonay. Ataoko dia ndray mahazo mandraty, ndray mahazo roa arivo, ndray manome mamy. Zany no mandeha makaty. Fa tsy mianatra intsony? Po mbola mianatra. Ndray laka misy mankaty, ndray mianatra lasy. Tsy azo kely ny tranga toy izao. Misy ny lalàna velona eto Madagasikara ka tokony ho ampiarina amin'ireo tompon'antoka na ny ray aman-dreny mampiasa ny zanany na ireo olona mampiasa azy ireo. Mendrika iaina ny fahazazany sy sitraka anjony ny ankizy. Amin'ny tena marina zany dia tsy tokony atao ilay mampiasa ankizy tsapy taona satria mahavoasazy ny tena marina. Fa ilay olona mampiasa ankizy tsapy taona zany tokony fiaran'ny lalàna raha tratra. Satria tsy mety satria izy mbola tsapy taona. Noho ny safisiana nefa tsy tokony tena marina andraikitra ny olon-dehibe ny tokony hiandraikitra ny zaza fa tsy ilay zaza kely harahan'ny olon-dehibe.
na ny ray aman-dreny aloha na ny mampiasa dia tokony hiarany sazy daholo. Tsy raro fa noho tsy fahananany ray aman-dreny dia lasa voatery tsy maintsy alefa tsy fidiny le zazy. Sazy moa zany efa nisy foana hatramin'izay hoe ho an'ny le tsy azo ataony mampiasa zaza tsy ampy taona fa ny lalàna zany eto amintsika mipetraka le lalàna fa mifampiarana azy ny tsisy. Tsy azo lavina mitarika makany amin'ny fanaovana herisetra ny ankizy madinika ny fampiasana azy ireny aloha loatra. Ankalazaina isaky ny 12 jona toy izao moa ny andro manokana maneran-tany hiadina amin'ny fampiasana ankizy. Tsy vita ny vavana teny fotsiny ady amin'ny fampiasana ankizy tsy ampy taona fa mitaky asa avy amin'ny rehetra. Vaovao mampalahelo kosa indray no anoizantsika ny fampalalam-baovao dia misaona indray ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Nody mandry androany teo amin'ny fa 4 taona ny Rafidinarivo Jocelyn na antsoina ihany koa hoe Jean-Louis Rafidy. Izy izay filohan'ny fikambanan'ny mpanao gazety Zokiolona na ny club des journalistes doyen. Anisan'ny mpanorona ny haino amanjerim-panjakana sy ny radiom-pirenena ihany koa ny tenany. Ankoatra ny maha-mpanao gazety azy dia mpanentana fandarana ihany koa Jean-Louis Rafidy. Izy no tale voalohany ny tantana ny fahitalavim-pirenena na ny TVM. Isan'ny santatra ny radiom-pirenena ihany koa ary nantsoina mihitsy hoe la voix d'or tamin'ny fotoan'androny. Maro ny andraikitra izay nosahaniny teto amin'ny firenena sy tany ivelany tamin'ny anaran'ny Madagasikara. Ny fianakaviam-ben'ny MDS dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray ary feno ny ekipa andrafitra ny barian'i Madagasikara hiatrika ny fampifondronana sy ny fanazarantena mialoha ny hiatrehana ny andro fahadimy fifanitsanana amin'ny kanina 2024 izay ifandonana amin'ny Black Stars ny Ghana. Ny alahady ho avy izao no tanterahana izany. Misy mpilalao nantsoina manokana nantevin-darana ny ekipa ary efa tonga eto an-toerana avokoa izy ireo. Ando miaratina, Tahiry Nyaina. Nantsoina manokana ho tafiditra ao anaty lisitry ny mpanazatra ny ekipam-pirenena Romuald Rakotondrabe na Iroro hiatrika ny andro fahadimy amin'ny fifanitsanana kanina 2024 Ibrahim Mamada sy Tiavina Rakotoarisoa na Idonga. Ny sorany Jiva Rakotoary Malala kosa sy Carolus Andriamaitsinoro. Izy ireo izay efa samy eto an-toerana avokoa miatrika ny fampifondronana sy ny fanazarantena. Fa ny asa zay aloha nanao remise en forme zay nandritra ny folo andro dia mahitsy zay fa ao anatin'ny rythme tsara Ibrahim. Tsy midika nefa zany rehetra zany hoe tompo-toerana Ibrahim milalao milady fa mahita fotsiny zay hoe azo ampiasaina Ibrahim na amin'ny fotoana manaona na amin'ny fotoana mahoana dia izay no natonga ny nanapa-kevitra androany hoe aleo Ibrahim ho tafiditra ohatr'izay ny Carolus dia Carolus karazana solon'ny Njiva ihany. Injiva iny arahantsika malala iny fa Injiva vao nisigné contrat ny vaovao tany amin'ny ekipa an'izay fanaovany fahintany a Thaïlande any resaka tsara eo andalam-pikarakarana ny momba an'izay satria carrière Njiva le izy dia mamezaka ianao mifampicomprendre ao anatin'ilay izy. Niteraka resabety ny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra an-tserasera ny tsy fahafahany Rayana Ravelson hiatrika ity lalao ity. Antolo manokana no tsy hafany raha ny fanazavany ny mpanazatra. Izay tsy fantatry ny olona ne samy diso fanantenana indrindra fa za mpanazatra ne sarotra be zany hoe mipassehan'ny Rayana Ravelson zany hoe tsy alainao fotsiny raha miara-mahitsika hoe inona ny performanceny nandritra n'ity saison ity na ny lalao farany nataony teo ary fa zao le izy efa nandeha ny resaka dia mifampiresaka mazava tsara ny Rayana Ravelson ilay miandry ny zanany miteraka ny vadiny atoato zany hoe miterinandro ty mihitsy miteraka ny vadiny dia izay mihitsy le izy hoe miangavy izy satria fiainam-pianakavianany zany sarotra be hoe anatrika amin'ny fiterahany vadiny. Ao anatin'ny fanomanantena tanteraka ny ekipam-pirenena amin'izao fotoana izao vonina niatrika ny lalao ary manantena ny azo vokatra tsara na mafimafy aza ny ekipa hifanandrinana. Teo ny amilady efa manomana an'izay zay manomana ny rehetrarehetra zay fa iona amina Ghana vao avy nanao mondial izy koa voalohany izy atao anatin'ny groupetsika amin'ny farany amin'ny ekipa anankiroa zay ny jerena dia zavatra tsy mifandanja mihitsy voalohany miona amin'ny farany fa ny lalao baolina kitra io tsisy ny baolina kitra tsy milaza meloa zany fa dia manomana zay aloha manomana dia hita eo amilady. Mbola manana herinandro hanomana tena ny baren'i Madagasikara mialoha ny hatrehana ity lalao ity. Mitoy ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpilalao sy ny fampiomboana azy ireo eny an-kianja. Ny alahady teo no tonga teto Madagasikara ireo mpilalao mpiraharavinahitra toa ny Kolona Razafindrianaivo, Alanina Rakotovaza, Dorion Bertrand, Zotsara Randriambololona. Ikadonany kosa ireo mpilalao Atsy La Réunion. Torak izany ihany koa Romain Mentanir, Fabien Boye, Hakim Abdallah.
ho fenao raka izany ny lisitra eo ampelatala ny mpanazatra manomboka rahampitso tsy aivina ny alady 7 jona izao no ifanandrina amin'ny Black Star any Ghana amin'ny andro fahadimy amin'ny fifanontsana kanina 2024 ny Bareny Madagasikara lalao tanterana etsy amin'ny kianja Barema Masina amin'ny 10 Ny vavaon'ny fanatanjahantena izay hatrany ary nitsahatra ny fiara-miasan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra sy ny fikambanana UFICASM raha ny fanambarana nataony avy eo anivon'ny FMF androany. Antonyity fampitsarana fiara-miasa ity dia noho ny fitaranana marobe voarin'ny federaciona avy amin'ny mpiara-miombina antoka tamin'ny fitantanana ny lalao fifanitsanana kanina U23 nataony avy eo anivon'ny UFICASM. Raha ity fanambarana ity hatrany dia nilazana avy eo anivon'ny FMF fa efa nisy ny fangatana fifampiresahana nataon'ireo olona nanana olana tamin'ity fikambanana ity saingy dia tsy nahitambokana izany. Raha tsy aivina dia vao ny sabotsy lasa teo nanao fanambarana ny amin'ny tsy fahafahan'ireo mpilalao malagasy enina amin'ny rahalahy toa ny Ela Darira Herniaina sy Arnaud Randrianantenaina makasika indrindra ny lalao any ivelany noho ny tsy fanomezan'ny FMF ny taratasy rehetra amin'ny fikarakarana ny visa ny avy eo anivon'ny UFICASM. Amaranantsika ny fampalalam-baovao tahaka ny mahazatra kosa ny vaovaon'ny maresaka iraisam-pirenena olona 10 no namony ainy ary manodidina ny 20 kosa no naratra tany Australie vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho tany an-toerana omaly alahady. Ny tsy fitandremany mpamily no voalaza fa antony nahatonga ny loza raha ny fanadihadiana nataon'ny mpitandro ny filaminana. Ity farany izay efa notanana vonjimaika any amin'ny tobin'ny polisy. Ity lozam-pifamoivoizana niseho omaly ity araka izany no namoizana ain'olona be indrindra tany Australie tao anatin'ny 40 taona izay. Onjalalaina Ranevy Manana, Andrakoto Malala. Pandeha folo tamin'ireo 5 tao anatin'ilay fiara be fitanteran'olona ny namony ainy vokatry ny fivadihan'ny fiara lehibe iray mpitatitra olona tany Aostralia omaly alahady. Olona avy namonjy mariazy ireto namony ainy ireto. Efa manaraka fitsabonany amin'ny hopitaly kosa ireo naratra ka misy amin'izy ireo no ahina mafy ny ainy raha ny fanambarana nataon'ny polisy mandray atany an'ity raharaha ity. Raha ny loharam-baovao dia tsy fitandreman'ilay mpamily no nitarika izao loza namoizana ain'olona ampolony izao. Ity faran'izay efa notanana ny mitandro ny filaminana nanaovana fanadihadiana. Raha ny fampitam-baovao hatrany dia nangataka fahafana vonjimaika ity mpamily ity saingy ny lavo ny fitsarana izany. Tsy maintsy novakiana mihitsy ny fitaratra ilay fiara lehibe tamin'ny fotoana nahatongava amin'ny mpamonjy amonjena ireo mpandeha sasany. Ity lozam-pifamoivoizana niseho ny alahady teo ity namoizana ain'olona be indrindra tany Aostralia tao anatin'ny 40 taona izao. Dia izay vaovaon'ny maresaka iraisam-pirenena izay ihany koa ary manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Tahaka ny mahazatra ho arahinao ary ny fampalalam-baovao ny fandaharana ahoana marina, ny fandaharana Global News ary ny fandaharana dinika ho arahiny horonan-tsary. Ny tena kosa ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampizindray tompoko.